ary ilay fiadanana avy amin'Andriamanitra sady mihoatra noho ny zavatra rehetra takatry ny fieritreretan'olombelona dia hiaro ny fonareo sy ny sainareo. Filipianina 4:7. Mananatra sy manome toromarika vitsivitsy momba ny fahazarana tsara mila nanan'ny kristianina eo amin'ny fiainana andavanandro i Paoly Apôstôly manao hoe: mifalia mandrakariva no ianareo tafaray amin'ny Tompo, mbola antotanteroko ihany mifalia, maneho fandeferana amin'ny olona rehetra. Rehefa mandalo zavatsarotra nefa isika dia toa tsy tazana ilay fifaliana ary miova ho fahasorenana na fahatezerana ilay fandeferana ka miha mahazo toerana ny fanahiana. Ahoana no atao? Toy izao no ambaran'ny soratra masina amin'ny fotoana hitrangana izany: aza manana inona na inona, fa ambarao amin'Andriamanitra isak'izay mivavaka ny zavatra ilainareo, ary angatao amin'ny fo feno fankasitrahana. Ny anjarantsika eo anoloan'izany toromarika izany dia ny mankatoa ary mampiatra avy hatrany ny voalaza, satria anisan'ny lalam-piadanana sy lalam-pahombiazana izany. Ahoana izany hoe isika nakampo? Ny famadiantsika ho vavaka ny tranga rehetra lalovantsika dia azahoana valombavaka avy amin'Andriamanitra, ary tsy maintsy mahazo isika satria omeny antsika ny fiadanany. Toy izao manaraka izao ireo dingana samihafa ateraky ny fiadanana izay nomen'Andriamanitra antsika. Ny fiadanana dia manampy amin'ny fananana fahazavan-tsaina, ary io fahazavan-tsaina io no manamora ny fandraisana fanapahan-kevitra. Ny fanapahan-kevitra dia tsy maintsy arahana fandaminana, ary ny fandaminana no azahoantsika manantanteraka asa na ireo hetsika samihafa ankasitrahan'Andriamanitra. Tompo, ankiniko aminao mandrakariva ny fiainako. Amen.